Saturate me in your praise. Mirahabantsika amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fiadanany ihany koa mba hanjaka sy hanapatapaka amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Tonga amin'ny fotoana izay andraisantsika ny vatsim-panahy indray ka aokarisika samy hanomana ny fo sy ny fanahy andray ny hafatra avy amin'ny tompo. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza manao hoe aoka tsy hompiany fotsiny ihany fa mba hompiany mpakatoa ka tsy hamitaka ny tenatsikany. Ndahoarintsika hiaraka anao vavaka. Ray malalanay eo, rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Saotra sy dera no atolotra eo anao fianao rery no mendrika izany. Misaotra ny amin'ny fotoana izay mbola nomenao anay ka ahafahanay indray tampotongotra ao eno ny hafatra avy aminao. Lemondemeo ny fonay mba ho tany lonaka anireny izany teninao izany. Areny tena kosa itendrenao hitondra ny hafatra. Mivavaka ao mba ny fanahy masinao no ampiteny aheto anendry ny lelako iteny tahaka ny efa mahay ka mpangina ny momba ny tenako rehetra fa ny feonao fanahy masinao no renesina eto ka dia mitenena aminay araky ny fombanao fa mihaino mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo naonaovana izany vavaka izany. Misaotra ray malala o. Alleluia. Amen. Ya, ndahoara vakitsika ny voasoratra tanatin'ny bokin'ny Salamo. Salamo fa 2:20 dia raisitsika ny eo amin'ny andininy 5. Rehefa hita dia irana mamaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ianao no hitarainany ka afaka izy. Ianao no hitokiny ka tsy menatra izy. Amen. Ny lohatenin'ny sakafom-panahintsika androany dia nampitandrina ny lohateny hoe hanala ny henatrao tokoa anie Jehova. Ninona endrika zavatra mahamenatra izay sedraina na koa hoe andalovanao dia hanala izany Jehova androany araka izay vavaka izay nataontsika teo hoe ianao no hitokinay Jehova o ka tsy ho menatra izahay. Ny famenarana moa dia situation misy eo izy io indraindray izay tena hoe manala baraka tokoa nefa indraindray hoe tsy hita mihitsy ahoana ny fomba atao hialana amin'izany ary matetika mety efa misy amintsika ngamba nandalo zany menatra misy zavatra mitsanga eny amason'olo eny zavatra tsy ampoizina dia mangasiasy miaina amin'izany famenarana zany. Betsaka ny endrika isehoan'ny zavatra mahamenatra fa tsisy kosa ngamba olona maniry tsy mampaninana na dia mandalo zavatra mahamenatra aza fa zavatra tsy tiana hiainana izany ary ny tompo koa dia efa hanesotra izany amin'ny fiainantsika androany. Ary indraindray koa ny dia velam-pandrika alefany devoly izy io andepasany devoly toe-javatra anankiray mahamenatra ianao mba hahatonga anao hemotra amin'ny fanompona na koa hanome tsinan'Andriamanitra mihitsy aza. Nisy toe-javatra anankiray nisy eo nisy ray mpianakaviana zany tany am-piangonana. Izy nieritreritra hoe efa nisorony ny sonerian'ny telefonina ka tsy afaka le izy ka tao anatin'le toroteny mihitsy nisy ny antso izy na neno amin'izay le telefona na nierana ny trano ny feon'le telefona. Ny olona rehetra moa zany nitodika daholo nijery tany aminazy ary le mpanompon'Andriamanitra koa tonga dia niteny mafy ananjy mba hiangaviana ianareo mba hamono ny telefonanareo rehefa ato am-piangonana satria lasa déconcentré zany ny olona lasa anindry daholo indray ny fijerin'ny olona rehetrarehetra. Teo izy dia efa menatra izy nefa mbola nampiany vadiny ihany teny an-dalana mbola nanome tsiny ny vadiny enao mahamenatra mihitsy ny zavatra nataonao androany maninona zao raha mivonona ny finday tena mahamenatra olona tena na tsy ary tena menatra izy ary inona ny vokatry n'izay tsy nakany am-piangonana intsony izy tsy vitan'izany aza fa lasa izy nakany anaty bara nanala ny sorosorony ny sotrosotro tany izy dia nanazeravera izy dia latsaka le veravera daholo ny zavatra ny sotrony nikoropaka ny tao anaty bara ny serveur sy ny serveuse lehetra hatramin'le tompon'le bara aza tonga niala tsiny taminazy sady niteny hoe tsy maninona moa namafamafy an'le zavatra very teo. Dia teo amin'izay izy dia nanao fampitahana hoe atya raha manao fahadisoana tsisy mibedy nefa any vao nisy zavatra kely niseho tsisy tsy nametsinana lasa tsy nakany am-piangonana intsony izy. Izay le hoe tetikadiny devoly koa izy indraindray ka androany Andriamanitra dia anesotra izany amin'ny fiainantsika arak'ilay vavaka izay nataontsika hiteo. Amenna. Andriamanitra izy rery ihany no itokintsika ary izy no anesotra izany enatra izany eo amin'ny fiainantsika. Ninona situation izay andalovanao ka tena hoe efa tsy vitanao tsony mivoaka ny trano satria menatra olona fa mba hoe kivokivo tanteraka ihany tondron'olomolotra amin'ny zavatra izay miseho fa androany Andriamanitra dia
vonona izy anafaka anao amin'izany. Tahaka ny vavaka izay nataony Davida manao hoe ianao no hitarainanay ka afaka izahay, ianao no hitokoinay ka tsy homenatra izahay. Davida dia mpanjakan'ny Israely moa zany izy ary mpitaritafika ihany koa, ka ny fandosirana eo anatrehan'ny fahavalo dia famenarana izany. Fa androany kosa dia tsy homenatra intsony ianao ary tsy handositra amin'ny fahavalonao, fa Andriamanitra no anao lalana anao amin'izany. Amenna. Andao ary vakitsika ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ato anatin'ny bokin'ny Jaona, Jaona toko 2:1. Dia izao nivaky ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fakaparam-bady tao Kana ary any Galilea ary tao ny renin'i Jesosy. Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy ho amin'ny fampakaram-bady. Ary rehefa lany ny divay dia hoy ny renin'i Jesosy taminy, tsy manana divay izy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy moa mifaninona akory izaho sy ianao, tsy mbola tonga ny fotoako. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay asainy ataonareo. Ary nisy siny vato enina mahalany rano indroana intelo ny vata avy nipetraka teo ho fanadiovana araky ny fanaony Jiosy. Dia hoy Jesosy taminy, fenoy rano ny siny dia nofianoiny hatramin'ny molony. Ary hoy Jesosy taminy, tovozy amin'izao ka hoento amin'ny mpandahatra ny fanasana dia nentiny. Ary nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana, nefa tsy nahalala izay niaviany, fa ny mpanompo izay nanovo ny rano no nahalala. Dia niantso ny mpapakatra izy ka nanao taminy hoe araka ny fanaon'ny olona, dia ny divay tsara no arosony aloha, ary rehefa nisotro be ny olona dia vo izay ratsiratsy kokoa. Fa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny. Amenna. Tatsika raha avana tamin'ny tantara izay nivakintsika teto, fa nisy fampakaram-bady tao amin'ny tanàna anankiray, dia tany Kana tany Galilea izany, ka anisany voasa tamin'izany ihany koa ny renin'i Jesosy, dia Maria moa zany sy ireo mpianany ihany koa, dia ary tao ihany koa Jesosy. Tao anatin'izay nefa dia nisy eo ny situation izay tena hoe mahamenatra, satria tsisy trony ny divay izay aroso ny invité. Imagine eo ange zany situation zany, manasa olona zany ianao hoe andao fa anao mariazy zahay, manasa olona 300-400 ianao, tonga ny fotoana ary tsy ampy ny sakafo naroso, tsisy trony ny arosony fa ny invité nefa mbola eo. Dia tena situation tena mahamenatra mihitsy zany. Tahaka izay no nisy eo teto amin'ity tantara ity. Tao anatin'izay nefany raha nahita izany Maria dia tsy faly ny tsikera fotsiny izy, tsy faly ny hoe nitakoritsika ny tena fa baraka reto, fa ny olona mbola be dia be nefa ny sakafo roa tsisy tsony. Fa lasa izy nakany amin'i Jesosy, fantany fa Jesosy dia mahay manova izany toe-javatra izany. Fantany fa Jesosy dia manana fahefana anova izany zavatra izany. Lasa izy nakany amin'i Jesosy ka niteny manao hoe fais quelque chose. Ataovy izay azonao atao Tompo. Ataovy izay azonao atao fa afa-baraka reto olona reto. Mamenatra izao zavatra miseho izao. Tena hoe fakatahaka ho antsika ny toetra ny Maria. Azafaly ny tsikera fotsiny, azafaly ny jery ny lesika fotsiny raha mahita ny zavatra anankiray. Fandao mezakazaka makany amin'i Jesosy. Mitondra izany situation zany. Jesosy eo, vonjeo izy ireo. Jesosy eo, ianao tompony vahaolana, aza velangasiasy izy satria miankina aminao. Izay ny tokony ataontsika. Fa raha amin'izao fotoana izao nge raha olona tena mahamenatra mihitsy, mamaika ny olona dia ny tsikera, ny sasany mandeha miantso ny tena tsisy raha nanjary tao hoe ny invité tsy namena sakafo. Sasa manao staty eny amin'ny aina aman-jerejeretra any, fa tsy izay natao Maria, fa lasa izy nakany amin'i Jesosy. Amen. Na dia tsy nahazo valiteny na afa-po azy ary izy tamin'ny voalohany, satria Jesosy dia tsy tonga dia nanao an'izany avy hatrany, fa mbola niteny taminy Maria, mpifaninana akory moa izaho sy ianao, mbola tsy tonga ny fotoako. Tsy nakevy amin'ny Maria zany satria fantany ny toe-pony Jesosy, mahafantatra ny Jesosy izy, ary nanam-pinoana izy fa afaka manova, manala ny henatra sy tafiditra amin'reto olona reto Jesosy. Izy rery ihany no afaka manao fahagagana, hanova izany situation izany.
tsy haiko inona ny zavatra mahamenatra eo amin'ny fiainanao ankehitriny, inona ny zavatra tena hitanao mahamenatra mampite hanjosotr'olona mihitsy ny zavatra miseho. Fa raha volana ny andro tonga ny tompon-tranony mandondona aka hofa-trano, tsisy vola ao an-trano, fa miverimberina foana ny tompon-trano efa mianatra ianao, tsisy nina intsony fa dia farany ataonao dia misitrika anatin'ny trano fa angamba rehefa elaela izy tsy maheno olona miteny dia andeha ihany. Mahamenatra izany, mahamenatra izany fa izao hanafaka anao amin'izany Andriamanitra ankehitriny. Voaroaka any am-pianarana fa tsy nalohako alazy, tsisy vola ampidirana mpianatra, Jesosy eo, tsy afaka mianatra ny zanako. Atao izay azonao atao, fantatro fa Andriamanitra izay mahay izay tsy vitan'ny olona ianao. Androany dia hanova ny fiainanao Andriamanitra, analanao amin'izany famenarana zany Andriamanitra. Izy irery ihany no afaka manova izany. Izy irery ihany no afaka manova izany. Tao anatin'izay dia nandidy ireo olona tokony asa Jesosy ka niteny manao hoe tovozo io fa lasa mivadika divay io. Jesosy rehefa hanova ny tantaram-piainanao, tsy hitady zavatra lavitra izy fa manodidina anao ihany no ampiasainy. Ka tonom-bavako aminao ankehitriny, andefa olona manodidina anao Andriamanitra, amahy izany olana izany, analanao amin'izany situation mahamenatra izany, andefa olona manodidina anao Andriamanitra. Ary ifanena amin'ny olona tahaka ny Maria ianao, vonona hitondra ny olana ny toe-javatra mahamenatra amin'i Jesosy. Fa ny tanany dia tsy fohy fa mahavonjy. Araka ilay vavaka izay nataony Davida any amin'ny bokin'ny Salamo, ianao no hitaraina anay Andriamanitra, ka afaka izahay. Ianao no hitoky anay, ka tsy ho menatra izahay. Hanala ny henatra aminao tokoa ny Andriamanitra. Ozy ianao hoe fa mahamenatra mihitsy ty aretina ty, fa ataon'olona resaka mihitsy ny tena. Marary koa nga, reko nga mety milalao fanafody ratsy mihitsy. Aiza ve ka dia marary foana, hidiran'olana foana, dia mihenatra ianao na dia hitaraina aza. So virinao tonga ilay miaboka aretina foana angambany amin'ny ty aretinako ty. Fa androany anasitrana izany Jesosy, analanao amin'izany toe-javatra izay maniritery mahamenatra anao izany Andriamanitra. Anala izany izy, raha mino anao dia hita amin'ny voninahitra. Raha mino ianao raha fantatrao dia fantatrao fa Jesosy irery ihany no vahaolana mahafaka ny henatra aminao io. Androany dia ho afaka izany. Mety ozy angamba anao hoe efa tsy te hivoaka ny trano intsony fa andeha hideposer demande d'emploi indray. Tsy mety mahita asa. Angamba mety efa tenen'ny olona mihitsy tonoko angamba efa tsy mametraka demande fa mety mandeha atsero fotsiny. Hoy izay olona izay mafy mihitsy rehefa tsy miasa fa na dia ny menaka aza lany ato an-trano dia misy miteny hoe nisotroanao indray izay. Fa iova izany situation mahamenatra izany. Iova izany satria hiditra tsehatra eo amin'ny fiainanao Jesosy. Halleloia. Miasa izy ka iza no asakana. Moa misy zavatra mahagaga izay tsy hainy atao fa atsoa Jesosy fa izy no anala ny henatra eo amintsika. Izay zavatra rehetra mahamenatra, izay situation mety mahafabaraka antsika dia esorin'Andriamanitra izany. Esoriny izany. Ary ireo olona miomenao ireo dia izy indray no hiteny manao hoe ay ve misy an'izao ihany tany dia tsy naseho izay ela izay. Tahaka ilay mpikarakara ny mariazy nanantona ny mpanambadika miteny manao hoe nareo reto dia mahagaga. Ny olona rehefa mikarakara fanambadiana manao raharaha, ny divay tsaratsara aloha ny aroso aloha. Zay vao aroso ny ratsiratsy, fa ny nareo indray ny tsaratsara ny alefanareo farapara. Tsy ho takatry ny saina mihitsy avy aiza ny fiovahan'ny fiainanao. Andriamanitra no mandray tanana ny situation mahamenatra aminao io. Ka ampiova izany, hanova izany indray. Anaran'i Jesosy. Misy tantarana lehilahy ihany koa
zay voasoratra anatin'ny baiboly ihany jerentsika ny ao amin'ny bokin'ny mpanjaka. Mpanjaka faharoa dia ny fahadimy vakintsika ny teny anaran'i Jesosy mindiny voalohany vakintsika. Ary Namana komandiny miaramila ny mpanjakany Asiria dia olona lehibe teo anatrehan'ny tompony sady manakaja satria izy no nomen'i Jehovah any Siria, namonjen'i Jehovah ny Siria, ary lehilahy mahery izy nefa kosa boka. Ary ny Siriana nivoaka nanao antokony ka nitondra ny zazavavy kely anankiray babo avy tany amin'ny tanànan'i Israely ary nanompo ny vadiny Namana io. Ary hoy io tamin'ny tompoko vaviny, engany ka mba hoany amin'ny mpaminany izay any Samaria ny tompoko dia ahasitrana azy amin'ny abokany izy. Ary niditra Namana ka nilaza tamin'ny tompony hoe izany no olazainy zazavavy izay avy tany amin'ny tanin'ny Israely. Dia hoy ny mpanjakany Siria, andeha ary mandeha fa hampitondra taratasy ho any amin'ny mpanjakany Israely aho. Dia lasa izy sady nitondra talenta vola fotsy sy volamena 4,000 sekely ary akanjo impolo miova teny an-tanany. Toizantsika ny vakiteny amin'ny andinin'ny fahasivy. Ary dia nandeha Namana nitondra ny soavaliny sy ny kalesiny ka nijanona teo ambaravaran'ny tranon'ny Elisa. Ary Elisa naniraka olona tany aminy ilaza hoe mandehana mandroa impito ao Jordana dia hody aminao indray ny nofinao ka dio ianao. Fa tezitra Namana dia lasaka nanao hoe indro ataoko fa hivoaka katy amiko mihitsy izy ka hitsangana ary hiantso ny anaran'i Jehovah Andriamanina sady hanevaeva ny tanany eo ambonin'ny aretina ka hasitrana ny boka. Tsy tsara noho ny ranon'ny Israely rehetra va abana sy faripara ny Damaskosy, tsy mahazo mandro amin'ireo va aho ka dio, dia nihodina izy ka lasa katezerana. Dia nanantona ny mpanompony ka niteny taminy hoe rikaka eo, na dia zavatra lehibe aza no nasain'ny mpaminany nataonao, moa tsy mba nataonao va izany? Ko maika va raha hoy izy aminao mandroa dia adio ianao? Dia nidina izy ka nisitrika tao Jordana impito araka ny tenin'ny lehilahin'Andriamanitra ary nofiny dia tonga tahaka ny nofiny zazakely indray ka nadio izy. Amen, amen, amen. Izy tantara nianontsika izay dia tantaran'ny Namana. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa i Namana dia anisan'ny komandy ny miaramila ny Siria ary lehilahy nanakaja teo amin'ny tanàna izay nisy azy satria dia tena hoe nakamaminy mpanjaka izy. Kanefa i Namana zany tsy arakaraka ny hoe mampanambonina azy fa boka izy ary tena hoe mahamenatra zany, aretina mahamenatra ny abokana satria ny boka dia mintsana tsikelikely ny nofo. Mety jerena ty velona zao Namana miaraka amin'ny gradiny sy ny akanjony rehetrarehetra dia ohatrany hoe olona tena hoe tomaly tonga lavatra nefa ny ao anatiny ao mintsana tsikelikely ny nofony ary tena namenatra anazy zany. Namenatra anazy zany nefa tsy hitany sy azo atao. Kanefa nena tamin'ity zazavavy kely ity izy izay irak'Andriamanitra hodina amonjena azy. Ny abokana dia endrika fahotana miafina amin'ny olona anankiray. Amintsika kristiana moa zany ny voalaza eto. Mety misy abokana ao amintsika ny ao, fenipenitsika, sa tsika kory ny mikonfesia izany. Tsy haiko, inona ny endrika abokana izay afenipeninao ambadiky ny lambanao zay hoe misarebareba dia toa jerena ty velona ty tona masina rahavavy tena hoe miaina famasinana rahavavy. Andriamanitra mahita fa bokany iny olona iny mihintsana ngeny nofony iny. Androany dia anasitrana anao Jesosy, anasitrana anao izy. Fa voasoratra hoe izay manafina amin'ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy izany no mahazo famelan-keloko. Namana dia nanantona ilay lehilahin'Andriamanitra dia Elisa izany. Teny an-dalana izy dia efa nieritreritra hoe ny fomba nasitrana anazy zao dia tonga izy dia hivavaka dia hametra tanana amiko dia haevaeva ny tanany dia isitrana. Kanefa raha vao tsy izay ny zavatra niseho dia tezitra izy satria izy tsy te hiboridana, tsy te anaseho an'ilay faiblessiny. Tsy maintsy hiala lamba mantsy ny hijoboka ao anaty rano. Tsy tiany aseho olona hoe aive ohatran'izao ny paozin'iny ao e. Aive misy an'izao miafitafina tao e.
tamin'izay nefa dia mbola nisy bitsika olona irak'Andriamanitra ihany koa ny teny tany aminy. Arao izany teny mpanompon'Andriamanitra izany. Fa na dia zavatra lehibe izany nasainy nataonao izany. Rehefa nanetry teny izy ka nanao izany, esoriny daholo ny zavatra nanarinarina izay fahotana zay. Zay henatra kobokoboniny ao zay. Tao anatin'izay dia sitra nisy ka niverina tamin'ny indray ny nofony. Tsy haiko inona ny endrika abokana zay afenipenina ao. Mety izao afatra izao ny tenin'Andriamanitra ibitsika aminao androany. Aoka ianao anetry tena. Hikonfise an'izany, hiteny an'izany. Izaho aneka tena andevoziny masturbation ohatra. Zay ny abokana man afenipenina ao menatra ianao ny tantara amin'ny rahavavy. Sa rahavavy tena tsy haiko mihitsy. Menatra ianao. Fa androany Andriamanitra dia anome olona hikonfesenao an'izany. Afahany. Fa izany mahafaka an'io dia konfesenao amin'olona ihany. Mety miara-mipetraka amin'ny vadin'olona ianao. Situation mahamenatra. Kanefa tsy hitanao hoe fomba hiadivana an'izay. Mety miteny rahavavy izay rahavavy ho any aminao. Zaho mbola tsy dia trano satria menatra ianao sao dia misy mahita ilay vadin'olona ao an-tranonao. Afenipeninao. Andriamanitra mahita an'io abokana afenipeninao io. Ka tia hanala an'izay henatra zay izy androany. Tia hanala an'izay henatra zay izy androany. Zay manafina fahotany aneka tsy ambininy. Namana tena netry tena. Manaboraka izany famenarana izany. Izao ange mahazo anahy tao ampio aho. Nisy rahavavy kristiana anankiray. Andritra fotoana maro izy nandevoziny ny devoly tamin'ny masturbation. Menatra izy fa tsy hitany izay azo atao fantany tsara mihitsy tsy tokony hanao izany izy nefa tsy voatohatry indray izy. Mivavaka izy. Afaka kely io dia verina indray izy tena teny mihitsy tamin'izay hoe efa tsy te hiditra anatin'ny doso izy fa rehefa tafiditra eo dia adiny firy eo foana. Satria fantany fa ohatra nefa miandry azy eo mihitsy izany ilay devoly. Tena hoe situation mahamenatra. Rehefa tena hoe nanaiky amin'izay izy nandray ny situation amin'ny tanany nanantona mpanompon'Andriamanitra izy nanesaka tamin'ny vadin'ny pastera. Zao mahazo ahy. Fa ela ny adivako tamin'ilay izy fa tsy mety afaka. Tamin'izay dia mila délivrance mihitsy izany ozy ilay mpanompon'Andriamanitra fa andao hiaraka hivavaka isika. Tamin'izay dia natao ny vavaka. Izy dia teny mihitsy nisy zavatra eniny mihitsy niala. Izay ny nahaliberena izay ny nahafaka azy tamin'izany. Ka tsy haiko hoe inona ny abokana aminao ao izay mamenatra anao. Afenipeninao ao fa Andriamanitra nge mahita an'io fa tia hanafaka anao izy androany. Tia hanafaka anao amin'izany Andriamanitra. Halleluja. Tahaka ny nanafany ny namana tamin'ny abokana izay naretina namenatra azy hanafan'Andriamanitra anao. Ianao mety miteny efa mahamenatra olona fa isan'andro izay mivady tsy andro tsy alina dia mifamaly foana. Fa iova izany situation izany. Iova izany. Fa mahamenatra olona fa mamy foana vadinao isan'andro. Mamy foana mamanao isan'andro. Menatra olona ianao. Fa androany Jesosy tia hanafaka anao amin'izany. Hanafaka anao amin'izany Jesosy. Tsy ho menatra intsony ianao. Tsy ho menatra intsony ianao fa io vadinao iny io fo maraina. Hamoana ankizy, andao rakizy fa andeha hivavaka antsika. Satria ahafahan Jesosy amin'izany situation mahamenatra izany. Halleluja. Tsara ny tompo. Tsy miova izy omaly sy an'io ary mandrakizay. Araka ny vavaka. Izay raha antsika manao io. Jehovah ianao no hitarainanay ka afaka izahay. Ianao no hitokoanay ka tsy ho menatra izahay. Halleluja. Ka afaka isika ho an-tenin'Andriamanitra. Ray malala rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Saotra tsy hidera aja sy voninahitra ny hoanao rery ihany. Misaotra ny amin'ny fanafana Jesosy. Hitanao tokoa ny zavatra mahamenatra anay ka dia hofanao izany. Hofanao izany. Jesosy tsy hitsanga menatra izy rehetra mitoky aminao fa izay mihemotra ihany no menatra. Misaotra ny amin'ny teninao. Raisao tanana tompo ny situation rehetra izay tsy azonay hovana fa ianao ny anova izany amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy tompo. Halleluja.